vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre Manuchanao Vavao. Socavitre, très sincèrement à votre service. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les couches molles fixes Manuchanao Fantalana Vavao. Diso ny filazany mpitondra fa tsy mahafantatra ny fivarotana ny Villa Elisabeth izy ireo raha tsy tamin'ny vaovao navoaka ny gazety sy ny hainao manjery. Mahafantatra io famarotana io tanteraka ny mpitondra araka ny certificat de situation juridique tamin'ny datany 15 septembre 17 Nivory tao amin'ny hôtel Colbert Antaninarenina io arivo io ireo antoko politika sy fiarahamonim-pirenena mitaky ny amoahany gouvernemanta faran'izay aingana ny volavolan-dalàna amin'ny feno fifidianana. Mbola lavitra ny toeran'i Madagasikara teo amin'ny classement doing business ho an'ny taona 2024 na nisy aizan'ny firoson'ny laharana hoy ny mpahay toe-karena sady mpandraraha. Ny lafin'ny fitantanana ny firenena amin'ny ankapobeny no tsy mampandroso ny firenena ho hatrany io mpahay toe-karena io. Hatramin'ny 4 ny rivo-doza andrasana andalo eto Madagasikara amin'ny ity vanim-potoana ity raha ny tombatomba avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Ato anatin'ny enim-bolana manaraka no andalovan'ireo rivo-doza ireo. Any ivelany, asa fampiroroana nalamina mialono ary noketrehan'ny groupe État Islamique izay no nahavalin'ilay tovolahy 7 taona tompon'antoka tamin'ny famonoana olona valo omaly tany États-Unis tamin'ireo mpanao fanadihadiana. Manana fikasana andefa azy any Guantanamo ny filoham-pirenena Amerikana Donald Trump ankehitriny. Ny andindiny izay avetrany. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampahalalam-baovao Kolo TV hatramin'ny farany anombotsika ny vaovao dia diso ny filazan'ny mpitondra fa tsy mahafantatra ny fivarotana ny Villa Elisabeth izy ireo. Raha tsy tamin'ny vaovao navoaka ny gazety sy ny hainao manjery mahafantatra tanteraka ny fivarotana io ny mpitondra araka ny certificat de situation juridique tamin'ny datiny 15 septembre 17 Iandra Arson. Famanandragny avoakandreo natao mpitondra tamin'ny filazana fa tsy nahafantatra ny famarotana ny Villa Elisabeth sy anjara fisainan'ny professeur Xavier Bersin ny fianakaviany amafy filoham-pirenena teo aloha azy ireo mpitondra. Ireo tomporon'izany. Nitolorana ilay olona nivarotana ny Villa Elisabeth amam-paona ampahatany ny fanjakana ny 17 septembre lasa teo araka ty certificat de matriculation de situation juridique ity. Nanao réquisition izany tao amin'ny Villa Elisabeth ny fanjakana tamin'ny 15 septembre teo. Ny 15 septembre ihany koa nandratana ilay fanolorana mamaim-pona tao amin'ny domaine. Nampitrin'io izany eo 15 septembre nanao fangatana fanorenana na permis de construire tany amin'ny commune Antananarivo renivohitra ny ministère ny vola sy ny tetipolo avy amin'ny alalan'ny direction du patrimoine de l'État fanorina trano misy rihana roa na R+2 eo amin'ny tany misy ny Villa Elisabeth. Ity ministère ity izay efa nanome alalana ny fivarotana tamin'ny 24 janoary 2024. Efa nangataka fianarana tamin'ny tompona andraika teo anivo ministère ny vola sy ny tetipolo ary sabadrandra fananatany mialohan'ny namoahany ny vaovao momba ny fivarotana ny Villa Elisabeth iny mpanao gazety tamin'ny Kolo TV FM saingy vao ilikilika hatrany araka ny efa noentina teto amin'ny fampahalalam-baovao. Rehefa namoky ny vaovao iny niaraka tamin'ny profy ny Kolo TV FM sy ireo gazety mpiseho isanandro sasany vao nikorapaka sy niezaka nanilika andraikitra tamin'ny mpitondra tetezamita amin'ny mpitondra tamin'ny alalan'ireo gazetiny. Izao dia mbola mezaky ny mamafy naingo hatrany io noentina taminao io ny provinsa ny fianana ndraika sy nainga ny hoe tsy nahafantatra amin'ny fisiany fivarotana ny Villa Elisabeth io ny mpitondra. Mitovy tanteraka amin'ny tirara Villa Elisabeth ity ihany koa ny Arboretum etsy Ambatobe izay efa namoahana fanapana avy amin'ny ministère ny fanajariana ny tany sy ny tetezan'ny filoham-pirenena fampiatoana nefa mbola mitoetrany ny asa taona vahiny ny varotana azy amin'izao fotoana izao. Arboretum izay tafiditra amin'ireo fananam-panjakana tsy tokony amidy. Toy izany ihany koa ny zone de recasement Manjakazomanga Korondrano izay toerana fametrahana ireo trabolina raha sendra misy loza voajanahary izay fambenana sy nofefena io.
tsy mahafantatra ireo fivarotana tambahoaka ireo koa ve ny mpitondra. Ny andrasamboaka malagasy manao fankan-dalàna ataon'ny tompon'andraiki-panjakana akaiky ny mpitondra toy izao dia amin'ny fasin'ny fanjakana mametraka fitoriana ireo mpitondra fanjakana ny nisy voapirofo fanandika lalàna izay nivaritra amin'ny fananam-boaka toy izao eny amin'ny fitsarana. Efa nanao izany ve ty fanjakana ity. Ankoatr'izay efa nandrenandraiky ny amin'ny fisian'ny kolikoly amin'ny toerana ity ve ny bianko. Izany rehetra izany hoe tarafana marina raha tan-dalàna sy miady amin'ny fisian'ny tsy maty manota ary kolikoly i Madagasikara. Efatra amby folo andro aty aoriana nanokafana ny fivoriana faharoa ara-potoana ny anteny meram-pirenena dia mbola tsy tonga eny Tsimbazaza ny volavolan-dalàna ifeny fividianana filoham-pirenena taona 2024. 13 volana nefa sisa ny fotoam-piasan'ny filoham-pirenena ankehitriny araky ny lalam-panorenana. Fanadina. Raha tiana ny anao fifidianana milamina sekeny rehetra ny vokany ka hitondra fitonina eto amin'ny firenena dia tokony ho feno Tsimbazaza amin'izao fandoa amin'ny fivoriana ara-potoana faharoa na tenomera izao ny volavolan-dalàna ifeny fifidianana filoham-pirenena raha nambaran'ny vola haingo Marie Thérèse solombavam-bahoaka avy amin'ny antoko malagasy miaramiainga voafidy tany Bealanana. Tena hatramin'izao zany dia mbola tsy tonga aty amin'ny anteny meram-pirenena ny lalàna mifeny fifidianana zany hoe ny code électoral. Raha ny tokony ho izy raha tena hiatrika fifidianana marina atsika amin'ny 2024 dia tsara raha tonga aty amin'ny anteny mera amin'ity fivoriana ara-potoana farany ity zany io volavolan-dalàna io mba hiainantsika anatin'ny fifidianana marina milamina araka ny tokony ho izy indrindrandrindra hitondra atsika amin'ny fitoniana. Atao mpitondra kilalao sy tsy amiana ny fametrahana lalam-pifidianana ampitovy lanjany rehetra. Io sary miseho amin'ny teromeran-doolo io ny tia mpitondra petraka amin'ny fifidianana amin'ny taona 2024. Io andry amin'ny sezanahy mpitarika antoko politika. Lalàna izay nieritreretina izay nataon'ny société civile nataon'ireo nandrena mbola volana zany miaraka tamin'ny CENI dia mahita fa atao kilalao ary atao kilabao amin'izao azao zany hoe tsy lahampameny fitondram-panjakana mihitsy zay aloha lalàna mitombony ampitovy lanjany olona izay ilatsaka ho fidiny fifidianana zany sa ho avy amin'ny fifidianana amin'ny 2018 fa ohatra misy zanatao anatin'ny mitrango anatin'ny antemeran-doolo ny atao. Efatra ny amin'ny taona 2024 no nisy atrikasa ny arahan'ny rehetra natao hanamanana ny fifidianana amin'ny taona 2024. Koa mahagaga ihany ora dia tsara faradera mpiambana ao amin'ny bureau politika n'antoko malagasy miaramiainga no sady mpiambana ihany koa tao anatin'ilay commission consultative fa 13 volana melona tapitra ny fiam-pitoam-piasan'ny filoha ankehitriny mbola tsy misy lalàna ifeny fifidianana izay andiby azy. 13 volana alohany atapitra ny fitoam-piasana ny filoham-pirenena ankehitriny tsy manantsika lalàna anaovana fifidianana. Ny zava-nisy nefa tsy izay no zavatra rehetrarehetra tany am-boalohany satria efa hatrany amin'ny 2024 no efa nisy atelier be da be izay namorina ny mpanao gazety, namorina ny mpanao politika, namorina ny société civile miaraka tamin'ireo fitondram-panjakana, miaraka tamin'ireo mpiray antoka amintsika amin'ny fanaovana fifidianana hoe ho karakaraina ny lalam-pifidianana. Ary tao anatin'izay nisy les commissions consultatives sy nisy les commissions interministérielles. Tao anatin'ireo atrikasa marobe ny arahan'ireo anefa no nahaterahany fananganana ny commission consultative sy ny comité interministériel. Saingy izao mbola tsy nahavita ny asa anankinana tamin'izao ilay comité interministériel fa mbola amin'ny fanamafisana ny foto-kevitb efa navoaka ny commission consultative ihany no navoaka n'ilay comité interministériel tamin'ny fahina amin'ny 20 oktobra lasa teo. Nanaitra tao anatin'ilay commission consultative azy anefa fa na ireo foto-kevitb natolotra izy ireo mbola nisy nandatsaha ny comité interministériel izay olombelona misy adimona akoatra fa tsy homparatananan'ireo commission consultative manoloana ny tsy nahamoana izay rehetsa-teny marina andrafetana ilay lalam-pifidianana vaovao. Nivory tao amin'ny hôtel Colbert Antaninarenina io hariva io ireo antoko politika sy fiarahamonim-pirenena maro nitaky ny hamoan'ny gouvernement faran'izay aingana ny volavolan-dalàna amin'ny feny fifidianana. Ihany rarso. Manoloana tsy nanolorana ilay comité interministériel volavolan-dalàna amin'ny feny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 nandritra ny nanolorana izy ireo ny asa ny tao aorian'ny commission consultative dia nivory io hariva io tao amin'ny hôtel Colbert ireo antoko politika sy fiarahamonim-pirenena maro mitaky ny hamoahany gouvernement faran'izay aingana amin'ny volavolan-dalàna amin'ny feny fifidianana. Tapaka nandritra ny fivoriana izany fa manome fehim-potoana herinandro ny gouvernement izy ireo hamoahany volavolan-dalam-pifidianana io noho ny amehan'ny fotoana. Toy izao ny fanambarana avy amin'ireo antoko politika sy fiarahamonim
firenena ireo izay novaky Andramarijaona Iva kiambana ao anatin'ny komity mpandrindra ny fitakiana ny volavolan-dalam-pifidianana. Izahay antoko politika sy firaisamon'ny pirenena ny folo teto amin'ny hôtely Colbert ny eo alakamisy de novembre 2017 dia manao izao fanambarana izao. Voalohany, mitaka amin'ny fanolorana anay ny avant projet de loi du nouveau code électoral mba azon'ny be sy maro ny marina, izany disiny mangarahara. Noho ny fahamehana satria raha malala fa ny fifidianana filoham-pirenena dia ny volana Desembre 2018 raha tara indrindra ny tokony hanaovana azy araka ny lalam-panorenana. Dia ny alakamisy 9 novembre ho avy izao ny fehimpotoana farany tokony hanolorana anay ny avant projet de loi farany. Ary koa miantso ireo fianakaviam-be iraisam-pirenena hanohana ny malagasy amin'izao ezaka atao hametrahana marina ny demokrasia izao. Tsy manaja ny voalaza ny lalam-panorenana ny fanonganana ny filohan'ny antenimiran-doholona sy ny birao maharitra araky ny fanehoan-kevitry ny mpahay lalàna iray tamin'ny ity androany ity. Tsy tokony anarakery araka izany iny sarisary-pifidianana iny raha ny fanazavana azo. Miramanitra. Mitoetrany ireo endrika tsy fanaran-dalàna eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Mikasika ny nametrahana ny filohan'ny antenimiran-doholona vaovao Livre Kotovao tsy voazy ny lalam-panorenana. Antony araka ny are avy amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana tokony ny tanterahiny tamin'ny fivoriana ara-potoana voalohany antenimiran-doholona ny fametrahana ny solon'ny Lohalamady izay nametra-pialany ny 20 volana Martsa lasa teo. Tsy manaraka ny lalàna araka izany ny fanoloana ny toerany Lohalamady aty amin'ny fivoriana ara-potoana faharoa. Vita moa izay zavatra izay fanandeza ny session tamin'ny le 2 mai dia rehefa tapitra ny session iny mbola tsy vita ihany le désignation. Dia rehefa aveo hitantsika fa tamin'ny 12 octobre dia misy an'ilay désignation izay ny sénateur Livre Kotovao dia manaraka an'izay moa nefa izany nane le 2e session ordinaire ny Sénat dia teo izany izy vao napetraka intronisena. Anatin'izay nefa izany efa hita ilay tsy fanarahana ny lalam-panorenana sy tsy fanarahana n'ilay voalaza ny arrêt numéro 1 ny HCC satria ilay arrêt zany dia miseho référé amin'ilay lalàna 2015-007 izay mikasika ny désignation na remplacement ny sénateur désigné. Tsy feno izay fipetra izay fahitako azy manokana zany tena tsy manaraka n'izay voalazan'ny constitution. Tsy maintsy mbola isy araka ny fantatra ny fanehoan-kevitry ny fitsarana avy momba lalam-panorenana mikasika ity raharaha ity. Raha ny lalàna nefa mijerena tsy tokony anakery ny fanendrena ny olona Livre Kotovao sy ny fifidianana azy ho filohan'ny antenimiran-doholona na ihany koa ireo mpirao-maharitra. Io zany mbola mandana avian'ny HCC io zavatra io tsy ho ratsy. Tsy fantatra moa zany izay hoe ho avoakan'ny HCC fa raha fahitana azy manokana avy ety ivelany moa zany amin'ny fandinenan'ilay lalam-panorenana tokony nul zany ilay décret nanao amin'ilay désignation satria tsy nanaraka ilay lalam-panorenana. Marihana moa fa tsy avis zany hoe tsy consultatif zany ny avoakan'ny HCC fa tena arrêt dia araka ny article 120 constitution moa dia mazava fa ny arrêt avoakan'ny HCC zany dia obligatoire amin'ny autorité administrative sy judiciaire rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena. Andrasana araka izany izay ho fihetsiky ny fitsarana avy momba lalam-panorenana manoloana izao fandikan-dalàna tsy takona fenina izao. Na izany aza tsy maintsy nitotosaina io maraina io ny fifamindram-pahefana teo amin'ny filohan'ny antenimiran-doholona teo aloha Honoré Rakotomanana sy ny filoha vaovao Livre Kotovao. Tsy mbola ahitana vahaolana maharitra ny olana ny famatsiana ny herinaratra sy rano fisotro madio eto Madagasikara hatramin'izao indrindra any amin'ny tontolo ambanivohitra. Nodinihana teny anivon'ny antenimiram-pirenena ny volavolan-dalàna mahakasika indrindra ny fanovana ny Fonds national de l'électricité. Miramanitra. Mbola ambany ny tany fisitrahan'ny vahoaka malagasy any amin'ny tontolo ambanivohitra ny herinaratra sy ny rano fisotro madio. Raha ny totanisa ao anatin'ilay volavolan-dalàna mikasika ny Fonds national de l'électricité ny eny isan-jato amin'ireo malagasy any amin'ny tontolo ambanivohitra any amin'izao fotoana izao ny misitraka herinaratra. Ankoatra izay mbola olana ihany koa ny fafana mahazo ny compteur avy amin'ny jirama manerana ny nosy. Eo ihany koa ny olana ny fahatapahan-jiro matetika. Ny fitaovana indrindra mahakasika ny amin'ny jirama ny amin'ny fampidirana jiro ohatra ny compteur izay voalazana amin'ateo hatramin'ny 2012 izao mandeha nefa 2017 ici amin'izao fotoana izao hoe mbola tsy compteur nefa tamin'ny 2012
mpahijery akaiky zay fomba zay nisy nametraka tamin'ny 2016 dia efa mahazo tiana hambala zany amin'le misy mahita lalana hambaliny tany hoe sa lalana imelamitra sa tsy fantatra mba tiana hojerena manokana rehefa toministra mikasika an'izay compteur manjirama izay fa tena mampinainay ministre les solutions à court terme ho resitsika mandrapiatra nyty lalàna ty satria monsieur le ministre ohatra ka miatra tia dia voavanty problème déristage zay ngamba mety mbola long terme zay fa mbola mitoy hatramin'izao resaka déristage quelque soit terme déristage kanazy nanito Antananarivo na amin'ny faritany misy fatapanjiro matetika foana monsieur le ministre amin'ilay vahoaka io déristage foana io ka ina solution à court terme ho resitsika mandrapatonga zay. Ankoatra izay, mbola olana ihany koa ny rano eo amin'ny faritra ambanivohitra fanampiana avy amin'ireo mpiara-mombonantoka no nahazo ny ankamaroan'ny fototra-fitrasan-drano. Hatreto, tsy mbola nisy ny fampitaovana sy ny fototra-fitrasa avy amin'ny fanjakana sy ny jirama any amin'ny faritra Manjakandriana. dia misy anankiefatra fototrabe fotony hijerany rano oatareda miarakarana azy efatra zarana hoy izy io dia efatra sy valo le fototany aloha mba andeha le fototany efatra dia mba manaraka ny fototany valo miaraka amin'ny internet io mbola tsy nitsy mana oatareda hatramin'izao dia farany azatezitra ao misy député Miaranarivo anatsaka tany Miaranarivo fa misy kely taona ny rano Miaranarivo fanatapilety tany ary. Hatreto aloha tsy mbola nahitam-boka ny vaingana ny asa nataon'ny jirama sy ny ministera tompon'andraikitra amin'ny faritra Marimarina Nosy. Tsy mitsahatra miakatra amin'ny vidin-jiro na dia misy aza ny fahatapahan-jiro matetika any amin'ny faritra sasany. Lafombaovao hafa kosa indray dia mbola lavitra ny toeran'ny Madagasikara teo amin'ny classement doing business ho an'ny taona 2024 na nisy aza ny firosoana tamin'ny filaharana. Lafin'ny fitantanana ny firenena amin'ny ankapobeny politika sosialy toe-karena ny mahatonga ny firenena tsy mandroso hoy ny mpahay toe-karena. Maradadiny miantarandrianay. Tsy midika ho fandrosoan'ny firenena ny firosoan'ny Madagasikara laharana 5 tamin'ny filaharana doing business izay navoaka ny banky iraisam-pirenena ny talatala teo. Mbola lavitra ny toeran'ny Madagasikara amin'ireo firenena 700 izany hoe aty amin'ny 20 melohan'ny farany. Sy mifanaraka amin'ny arena misy eto amintsika io laharana io raha ny fanazavana dia boka maro no mahatonga io laharana io ho manakaiky ny farany hatrany. Ny lafin'ny fitamtanana firenena, ny famarena toerana ara-politika, eo ihany koa ny olana herinaratra sy ny maro hafa. Hitako tsisy mahatsara an'izany mihitsy na kely raha ny arena akibon'ny tany misy eto amintsika, raha ny arenan'ny olona misy eto Madagasikara, raha ny position an'ny firenentsika toy amin'ny Océan Indiana dia tsy tokony any migisitsika fa tokony any voalohany. Ka tsisy tokony hafaly mihitsy hoe avant tsy derina fa avant derina mitovy ihany satria critère anankiray tsika ny tena gisitra indrindra eran-tany. Gisitra indrindra eran-tany dia amin'ny électrification. Ny firenentsika maizina indrindra eran-tany. Zany misy zavatra tsy mety mihitsy eto amin'ny firenena. Hatramina firenena atseko en guerre ohatra ny Syrie, any Sierra Leone, any Congo, mbola électrifié noho tsika izay tsy miady. Zavatra grave ilay zany. Ankilany, nanisy aza ny fitomboan'ny orinasa niforona tamin'ity taona ity, tsy ampy izany oharina amin'ny fahabetsahan'ny mponina sy ny velaran-tany eto amintsika, raha ampitahaina amin'ny firenena hafa ihany koa. I Maurice ohatra, mahery ny 20 ny trano fandraisam-bahiny, 465 étoiles ao aminy. Ho an'ny Madagasikara kosa izay lehibe lavitra, mandrina ny 5 ny trano fandraisam-bahiny manaraka io fenitra io, misy eto amintsika. Olana ny tsy fampiaran'ny mpitondra ny fitsinjaram-pahefana tena izy, hoy ny mpahay toe-karena. Ny tena problème lehibe eto Madagasikara dia problème de gouvernance. Mila janona io centralisation io. Dia mila omena fahefana tanteraka ny fokontany, tantanan'ny économiany, anaovan'ny sécuritéany, anaovan'ny justiceny, anaovan'ny fampianarana, etc. Dia izay tsy vita ao niveau fokontany mandeha districta, dia izay tsy vita districta zay vao mandeha national. Zay ilay atao hoe subsidiarité. Fa tsy contraire. Tsy hoe izay fanjakana foibe-dolo miandraikitra ny rehetrarehetra dia izay tsy vita amin'ny fanjakana no omena ny districta, dia izay kely tsy vita ny districta dia omena ny lehibe ny fokontany. Manao kopia sisa ny lehibe ny fokontany no atao nefa tokony fokontany mihitsy manao zavatra rehetrarehetra amin'ny fanatsoana ny fampatsoana ny fokon'olona eto Madagasikara.
raha fehezina mbola lavitra ny toeran'ny Madagasikara eo amin'ny lafin'ny fandrosoana ezaka maro ny tokony atao eo amin'ny lafin-drehetra tsy ivona falaharana faharoa ambin'ny polo am'zato amin'ny firenena 7 no misy antsika ankehitriny tamin'ity classement doing business ho an'ny taona 2024 ity. Sehatra ny tsy fandriam-pahalemana manova-paikady ireo dahalo any amin'ny faritra atsimo andrefana amin'izao fotoana izao tahaka ny nitranga tany amin'ny distrikany Betroka maka olona atao takalonaina ireo dahalo miakatra an-tanàna ka mitaky omby ho takalon'izany Fezora Faly. Raha tokony alefa tao anatin'ny fotoana fony asan-dahalo ao an-tampon-tanànan'ny Betroka faritra atsimo andrefana miverina mirongatra tanteraka izany ankehitriny raha ny fanazavany andro masompokon'olona ny toerana. Raha toka efa fantatra ny mpitandro ny filaminana sy ny fokon'olona ny fomba fanaon'ireo dahalo manova paikady vaovao izy ireo raha ny fanazavana. Dahalo kasasany ko distrikta Betroka. Dia mitondra omby zareo manao sary desemena le omby mangarovo eo tanàna dia sary foana eo hariva. Dia nasa zay le anankiray tonga le mamono dia manaraka sara kokoa ny ilany zany manao sary manaravia dia manao sary hoe eto nareo sakana dia asena tady daholo zany le olona dia sinena anaty amin'ny fito, sinena anaty amin'ny folo, zay vao votsa le omby. Vokatry fanovana paikady io tsy miala maina manoloana izany ireo dahalo amin'ireo toerana lalovany indrindra ny amin'ireo komina ambanivohitra. Tsy misy azon'ireo fokon'olona atao manoloana izany atody miady amam-bato izy ireo raha ny fanazavana. Mitaraina ireo fokon'olona fa tsy misy ny paikady matotra avy amin'ny mpitandro ny filaminana hiadiana amin'ny asan-dahalo any toerana. Mahery ny antsasamanilana ireo komina sy fokotany mandrafitra ny distrikany Betroka no misedra izay tsy fandriam-pahaleman'izay. Ankoatr'izay, manamafy ny fangatahana ireo fokon'olona ny amin'ny tokony ankafana fanadiadiana lalina mikasika ny famatsiana fitaovam-piadiana sy ny vanja ireo dahalo any toerana. Olona akaiky ny solombavambahoaka any toerana raha tsy haivina no nambaran'izy ireo ho tompon'antoka amin'izany. Raha tsy haivina, efa naroso tamin'ny fangatahana ny fametram-pialanty solombavambahoaka ity sy ny lehiben'ny distrika izay lazain'izy ireo ho tompon'antoka amin'ny tsy fandriam-pahalemana ao Betroka ny fokon'olona. Anaraka doka faritra indray aza sika miverina eto any afaka fotoana fohy. Mesdames, Messieurs, chers parents, voici Théo, le bébé qui consomme le plus de liquide au monde. Le monde entier parle de lui. La vraie question est de savoir, quelle couche peut absorber autant de liquide? Quelle couche Théo utilise-t-il? Mon fils Théo utilise bien sûr la couche de bébé la plus absorbante, la couche Molfix. La couche Molfix est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les bébés sont sous protection de jour comme de nuit, chaque jour de la semaine. Molfix. Ny anoizatsika ny vaovao dia tosika arabolona roa alina ariary ka hatramin'ny 4 alina ariary isam-bolana mandritry ny efataona no mena ny olona sahirana miisa 7 alina sy eninetsy ao anatin'ny filets sociaux de sécurité izay tantanan'ny ministeran'ny mponiny fanalitiana. Raha 3.7 isan-jato ny tahany fantatra eto Madagasikara araka ny tarehimarika ny Instat tamin'ny 2012 dia sokajiana ho mahantra fahadiran'ovana na miaina ao anatin'ny extrême pauvreté kosa ny 3.7 isan-jato ny malagasy. Antony nametrahana ny ministera misana ny fiahiana ara-tsosialy mba ho fitsinjovana manokana ireo fianakaviana tena sahirana. Ministera ny hoe fiahiana ara-tsosialy na protection sociale izany dia ministera vaovao izy io. Vao 3 taona zay nisy io ministère io. Talohan'izay ministère amin'ny population dia hoe ministère de la population et des affaires sociales. Fa vao tonga teo ny filoha Rajonary Mampianina zay tsika vao nanana an'izany hoe ministère ny protection sociale na ny fiahiana ara-tsosialy. Ary ny zavatra goavana anatin'izay dia na dia vao vetivety ary le ministère dia efa manana programme an'asa lavitrezaka tsika maharitra ao anatin'izay dia ny atsotsika hoe
FSS na filets sociaux de sécurité na amin'ny teny malagasy izy aratonaina ho fialina ny fianakaviana sahirana. Tetika saroa lehibe no efa ampiarina ao anatin'ny FSS. Ny voalohany dia ny vatsinankonana izay tanterahany eny anivon'ny distrika 12 eto Madagasikara. Io tetikasa io dia misy ny famatsim-bola avy amin'ilay antsointsika hoe banky iraisam-pirenena. Entsika foana banky mondiale, banky iraisam-pirenena manome vola izy 470 lavitrisy ariary na 470 miliara ariary. Vola be zany, vola tahaka an'izao ny kirakiraitsika. Dia tsaroantsika hoe ty le famatsim-bola avy amin'ny fitondram-panjakana, avy amin'ny banky iraisam-pirenena, tsy resa be tsony fa tonga any am-paosin'ny vahoaka malagasy mihitsy amin'izay ny famatsim-bola manomboka izao 4 ariary isaky ny 2 vola. Olona miisa 5,000 sy 5 hetsy no mahazo tosika ara-bola ao anatin'ny tetikasa vatsinankonana mandritra ny 7 taona, izany hoe manomboka ny 12 ka hatramin'ny 7 olona miisa 500 sy 9 sy 1 hetsy avy amin'ny distrika 5 kosa no mahazo tombotsoa amin'ny tetikasa asa avotra mirindra na asa tana maro. Misy fiantraikany amin'ny fampandrosoana ifotony. Fa ity asa avotra mirindra ity tetikasa maharitra izy ty efa niresahana teo mandritra ny 3 taona. Ity tetikasa ity dia miavaka indrindra satria ilay vola resahantsika hoe volam-panjakana fa ny tena izy volam-bahoaka io ary ny volam-bahoaka no averina any amin'ny vahoaka amin'ny alalan'ity tetikasa ity, izany hoe mikirakira vola mihitsy ianareo vahoaka. Imasoan'ny ministeran'ny mponina tokoa ny siny mangarahara ny fizarana ny volan'ny vahoaka ato anatin'ity fanampiana miendrika tosika ara-bola na transfert monétaire na koa cash transfert ity. Tahaka ny mahazatra dia ivoaka Rampitso Zoma ny gazety Madagascar Matin Hebdo. Pejy maromaro no natokan'ny gazety momba ny raharaha Vila Elizabeth izay vaovao izay nafana moa tamin'ity herinandro ity inona marina. Mahafantatra ity fivarotana ity ary manaiky izany ny filoha teo aloha Zafy Albert ho ny gazety Madagascar Matin Hebdo. Ankoatr'izay moa dia lahatsoratra maromaro no vakianao ao anatin'ny gazety. Azontsika avidina eny amin'ny mpivarotra gazety mahazatra antsika moa ny gazety Madagascar Matin Hebdo. Nanoisantsika ny vaovao dia roa hatramin'ny 4 andrasana andalo eto Madagasikara amin'ity vanim-potoana ity raha ny tombatombana avy amin'ny sampana mpamantatry ny toetry ny andro. Ankoatr'izay moa dia ho betsaka ny rotsakorana mihoatra ny tamin'ny taona lasa fanadina. Ato anatin'ny enim-bolana manaraka raha ny vinavina azo avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Ahery kokoa noho ny tokony ho izy ny vanim-potoana ny rivo-doza ka mety hatratra eo amin'ny 2 ka hatramin'ny 4 eo ny rivo-doza andalo eto Madagasikara. Amin'ireo 4 ireo ny iray na 2 no ahina ho mahery vaika. Mety ho endrim-pahavaratra amin'ity 2017-2018 raha mikasika ny rivo-doza manokana zany hatreto raha atao teny tsotsotra mora azo dia atao hoe mety afapana zany le vanim-potoana ny rivo-doza amin'ity taona ity. Satria ny antony atao hoe mihoatra betsaka mety ho betsaka noho ny tokony ho azo Madagasikara isa-taona zany rivo-doza mety makasika antsika ao anatin'izay enim-bolana ho avy izay. 2 ka hatramin'ny 4 eo raha ny vinavina ny prévision saisonnière officielle avy eto amin'ny météo zany ny rivo-doza mety makasika ny Madagasikara. Ka ny anankiray na ny 2 amin'io dia mety ho rivo-doza mahery vaika eo ampidirana an-tanety, zany hoe mety mitovitovy amin'ny rivo-doza ENAO le farany teo satria ENAO moa zao mbola tadidin'ny olona, zany hoe mety tonga hatrany amin'ny cyclone tropical na cyclone tropical intense izy eo ampidirana dia mazava ho azy tsy maintsy mena moa izy rehefa miditra aty an-tanety. Obe ny rotsakorana raha oharina amin'ny isan-taona manerana nosy no ahitany io rotsakorana betsaka io. Ny rotsakorana amin'ny ankapobeny zany manerana Madagasikara dia saika manaraka ny tokony izy na ho betsaka mihoatra ny tokony ho izy. Saika amin'ny faritra maro zany ao anatin'izay raha atao hoe fitinina zany ny enim-bolana ho avy. Zany hoe mazava ho azy raha mihoatra ny tokony ho izy zany raha amina hoe en terme na fiomanana amin'ny resaka loza dia mazava ho azy no sous-entendre resaka loza na inondation indrindrandrindra zany izay hoe orana mihoatra ny tokony ho izy zay. Amin'ny herinandro avy io no manomboka isy ny rotsakorana eto Antananarivo. Iakatra kosa maripana manomboka Rampitso raha ny fampitambavao hatrany.
maresaka iraisam-pirenena dia asa fampirona nalamina mialoha ary ny groupe état islamika no tomponantoka izay ny valiany ilay lehilahy 7 taona tomponantoka tamin'ny famonoana olona valy omaly tany États-Unis fandiny amin'izany France 24. Raha andro taoriany asa fampirona tranga tany États-Unis nanomboka mazava ny valy ny fanadiadiana fantarihany koa ilay lehilahy tomponantoka Saifullah Saipov teratany Ouzbek ary tonga tao États-Unis ny taona 14 nandritry ny fakanambavany azy ny laza ity farany fefanandritry ny herinandro maromaro no nikotrihan'izy ireo ity asa fampirorona na afatesana olona valo ary naharatrana olona maherin'ny 10 ity ary amin'ny anarany groupe état islamika naharitra ora maromaro ny fakanambavany azy tamin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety nataony mpitandro ny filaminana any an-toerana nanambaran'izy ireo ny antony hampanganany Saifullah Saipov miisa 2 ireo chef d'accusation raha ny fanambarana nataony procureur fédéral de Manhattan fanampiana ara-pitaovana ny fikambanana islamista ny fanimbana fitaovana sy ny famonoana olona tsy nisy ambahamba raha tsy ahivina ny talata teo ny tranga ity asa fampirona ity tamin'ny alalan'ny camionette fotsy iray no nantotsany izany nivoaka mpitondra bisikleta maherin'ny 10 ary mpandeha tongotra maromaro raha ny tamin'ireo oronan-tsary navoaka ny olon-tsotra niezaka nitsoaka ity lehilahy ity ary ny antsony hoe Allah Akbar hatreto mitoy ny fanadiadiana rehetra nanana fikasana handefa azy any Guantanamo kosa ny filoham-pirenena Amerikanina Donald Trump. Alohan'ny sarana dia averina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity diso ny filazan'ny mpitondra ny fivarotana ny vila Elizabeth izy ireo raha tsy tamin'ny vaovao navoaka ny gazety sy no anjery mafantatra tanteraka an'io famarotana io ny mpitondra araka ny certificat de situation juridique tamin'ny datiny 15 septembre 17 roa hatramin'ny 4 rivodoza andrasana andalo eto Madagasikara amin'ity fampitona ity ranotomatombana avy amin'ny sampana mpamantatry ny toetry ny andro. Azadonona rehefa avy eo ary ny lalao eo amin'ny AEK Athènes sy ny AC Milan amin'ny fifananana UEFA Europa League izay arahana mivantana eto amin'ny Cool TV amin'ny 7 alina. Izay mamarina ny vaovao tamin'ity alina ity ankatrahany ianao manaraka izany isorana ihany koa ireo mpanaraka ny vaovao Cool TV any amin'ny faritra ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny FM Tomasina DSTV Antsiranana ary TNTV Fianaratsoa Soavamandry dia veloma amin'ny fodalo tompoko. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Narainao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny couche molle fixe. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Narainao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Soca Vitre. Soca Vitre, très sincèrement à votre service.